atsika manakariva ny avy ny fahasoava sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo dia miarakantsika rehetra mianakavy finoana indray no ity alady maraina ity alady faharoana volana Mea azontsika miara-bavy toy izao misaotra indrindra fa sitrako indrindra ihany koa miara-miomana satria mangetaheta ny finoana tahaka izao tsika rehetra dia hanjaka ao am-ponoany ny fiadanana sy ny hiro ny fanahy masina mampiorona ny fidirantsika sy misoratsika n'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny Salamo fahadimy amby roapolo ny dimy voalohany hatramin'ny fahatelo ary ny hira fanampiny fahatelo ho fanehoantsika ny voninahitran'Andriamanitra sy saorantsika azy manasantsika rehetra hitsangana hidera mankalaza ary hisaotra n'Andriamanitra ny maratomany mamakitsika rehetra izany Salamo fahadimy amby roapolo ny dimy voalohany hatramin'ny fahatelo zany manao hoe ianao Jehovah no ananatako ny fanahy Andriamanitra ianao no tompoko aoka tsy homenatra aoka tsy farimy fahavaloko eny tsisy homenatra zay rehetra miandry anao fa zay mivadika foana no menatra amen ndraiky tokoa zay to vomoka anaraka anao masonao no hitanay mitsinjo anay mandrakariva am'izay alehanesy diavinay fatanterao arehetrarehetriny raha mbara ny afatrao ny fanahy masina matanteraka zarety anatinay ka hoe kely mandrakariva fa tsy manadilo anay marainay miaraka aminay mombanay mandrakariva Jesosy Kristy tompo ary mampahery anay ny fanahy ka ho tomponay sy fanantenanay fandresenay ny teninao raha hoe nona sy naisina zany mitenenana ankehitriny joro fonay mpaminao minarana Jesosy amen tsika zany ny fahasoavana Jesosy Kristy tompo ny boky Joba fito amby roapolo ny dimy voalohany hatramin'ny fahafolo mandraisana ny afatrarantsika amin'ity alahady ity alahady faharoan'ny volana me revanjinatsika no hevitra manao hoe akatoavy ny fitarian'ny fanahy masina akatoavy ny fitarian'ny fanahy masina ny fanahy masina zany am'izany no mario totoloky raha tsy makatotondra sy tarika ny tarina dia manao ana re misy tsy milamina misy tsy milamina satria mitarika mendrika atao io mendrika makatoavy ny tarina mendrika alinayako mendrika makato eto zany dia ny fanahy masina no mitarika ny fanahy masina dia tsy iza fa Andriamanitra io zany olona azy haitsika ny manino makato azy olona azy mitarika haitsika ny makato sy manazy azy fa maika ko fa Andriamanitra no mitarika tena hoe-kena ary akatoavy ny fena manontolo izany fitarian'Andriamanitra izany raha tsy misy zany fakatoavana misy nytorotana nanahirana ihany miavana hoe manao makaso misy daholo fa misy ny sasany rehefa misy polisy aby manino any ambadika any manino iala ihany izy misy ny sasany rehetra zany izy fa no mitahotra an'izy anay tsy mitahotra rentina fa mitahotra polisy dia mila tsaina rena nona kehitriny mila tsy hay makato raha tsy mahay makato dia misy nytorotana raha tsy hoe makato mifemetra rehetra apetraka ny olona ngitatra ihany koa kelon'ity ngitatra valana retin'ity hay zany ny filozofio ny fitantanana zao fotoantsaratra zao fa eo ivony fiangolana dia hoe Andriamanitra ny fanahy masina mendrika makatoavina ny fitariana satria hafa mihitsy zany Andriamanitra mitarika zany rehefa eo amin'ny fiainantsika ny fitarian'ny fanahy masina voakolandrindra ny hafa dia ny mitondra antsika hanaiky sy hino any Jesosy Kristy zay voalohany ny fanahy masina dia mitondra antsika ho Kristy hanamafy ny finoana sy ny famarahana azy raha zay mantsika tsy mety hisy tsara ilay antsoina hoe fakatoavy
hiditra amin'ny faran'ny Jaoba atsika dia ny Jaoba toko fitaroapolo ny dimy voalohany hatramin'ny fahafolo antonyantsika ny hoe ny fitarian'ny fanahy masina na hoe izay tarian'ny fanahy masina anahoana ny fiainana anahoana ny atao rehefa tarian'ny fanahy masina olona anankiray tantara amin'izao zao hitatsika eto amin'ity Jaoba toko fahafito amby roapolo ny dimy voalohany hatramin'ny fahafolo ity. Izay tarian'ny fanahy masina na ny olona tarian'ny fanahy masina voalohany tsy manana-tsiny izy. Afakely tsy manana-tsiny. Indrindra voalohany hatramin'ny fahaenina mbo afantarantsika an'izany. Manasa anao rehefa tsika rehefa maky ilay voasoratra amin'ny dimy fahaenina, dimy voalohany hatramin'ny fahaenina amin'ny Jaoba toko fahafito amby roapolo. Anetsika rehefa namaky izany amin'ny anaran'ny Tompo. Dia mbola namposo manao lohateny ihany Jaoba ka manao hoe raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy anome anarana sy ny tsitozy rehefa nampahiny aiko fa mbola tanaty aminy aiko ary eo ahavoko ny fanahin'Andriamanitra dia tsy atao-teny tsy manana olo ary tsy anompikaka lena sanatria anaiky ny amareo marina manam-piarany aiko dia tsy anaiky ny tena no manitsika ny fahamarinana dia votro mafy ka tsy fotoky ny foko tsy manome tsy miarakoly na dia miantoko ny ray monja azy. Amen. Teny lehilahy zany teny lehilahy zany hoe samanino zao sa izy le za marina azamy tompotena amin'izany satria Andriamanitra izy eo zany misy amin'ny dimy faharoa dia hoe raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy anome marina sy ny tsitozy dia efa nampahiny aiko efa mijanona zao le olona mbola samaninona ihany izy mbola miazo ny fahamarinana satria voalaza eo ny fatelo dia hoe fa mbola atao anaty fiainana aiko ary eo ahavolo ny fanahin'Andriamanitra fa olona miazo zany tsy ana-tsy fan'Andriamanitra ny fanahiny sy mentsika eo amintsika fa vomaika aza nafisan'Andriamanitra zany eo amintsika mitoetra ao amin'izao miaina. Andriamanitra zany nateny tamin'ny Satana dia hoe zao teny hoe miainy tokana anao aza dia tsy vitana Satana zany tsy manana fahefana ny fiainantsika fa hoe Satana aza tsy manamembinina fa eo tanan'Andriamanitra miaintsika ny fiainantsika ary ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no miasa ao anatintsika. Dia noho zany asa Jaoba manao ny teny dia raha ty manao hoe omeny fadimy madinitsika ny fadimy sanatria nalaiky anareo marinao manam-pianany aiko dia tsy alaiky ny tenako manatsika. Dia tsy mety aloha zany teny zany so dia sasa loatra so dia mirehare loatra samy realisatra maninony ao aminy fanahin'Andriamanitra. Dia zay no asain'ny Jaoba no teny eto anatrenireto sakaizany ireto ary fadiniana manino ny Jaoba samy teny amin'izany samy teny amin'izany satria hitantsika eo Jaoba toko voalohany indimy fahavalo Jaoba toko voalohany indimy faharoapolo ary Jaoba toko faharoa indimy fahafolo hitantsika ao no Jaoba toko voalohany indimy fahavalo misazao dia hoy Jaoba tamin'ny Satana efa nandinika Jaoba mpanoto vai ianao fa tsy misy tahaka azy ilay ambony tany fa olona marina sy mahitsy izy sady natao tan'Andriamanitra ka mifady ratsy. Jaoba toko voalohany indimy faharoapolo tamin'izany rehetra zany dia tsy nanomboka Jaoba na nanome tsinan'Andriamanitra. Jaoba toko faharoa indimy fahafolo fa hoy izy taminy tahaka ny teniny anankiray ny vehivavy adala ny teninao mony somiary vao mahitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy niratsy koa tamin'izany rehetra zany dia tsy nanomboka tamin'ny olony Jaobatsika. Rehefa manana ny fanahy masina tsika dia ataon'Andriamanitra hotsika tsy manitsy tsy vita zao mety zany dia azo antoka mihitsy hoe olo marina ianao olona tsy manantsika ianao rehefa manaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Zay no antsoina amin'ny Romana toko fahaenina indimy fahaenina dia hoe antsoina hoe mpanoka ihany saingy tsy mahay manomboka. Misy zany mpanoka izy saingy tsy mahay manomboka intsony satria efa ao izy efa ao amin'ny Kristy efa mahatsiny fanahy masina
fanakenany itonjao tosamyjongo eo anatreny tany faorena sy ny fijaliana le nadanjana zao tazon'Andriamanitra ndraiky eo an-tanany ifanamino ny azonay tsy horesy mankivy eo amin'ny ansaratra rehefa manano to miaraka tetomeny izy io ary dia nandao fampianarana hoe amin'ny mpianatra manao hoe mila zao olona hitanareo fa olona marina eo soratra masina nanano fanahy ka nahavita ny teny an'izany ny teny zao zany zao fa le anankiray ny teny tsy ho lafa teneny fa zaho izy mety zany afaka zaho izy za manafasa iny zany e matsika lelesa tsamarina so dia tsy mety zany hoe tsy teny aloha fa rehefa olona fanana atao batisa aloha mino kristiana sa iny teny manao hoe manao miana fofonaika tsy manao tena ko manatsika fa zany tena sa fanafenatsika e manamasina atsika manava zay notopahotana mba hatonga atsika ko tena olona tsy manatsika zay na zay koa na le romanina toko fadimy dia hoe satona zay tsy nampianarana satria mba masina koa fanay masina manisa zany lasa iny joro manivotany hoe za izy misy disika mandeha hoe za gasy fa mizay steriry mbola manao azy hoe za izy lasa iny koa hoe za koa izy sao za zanak'Andriamanitra za olona manafanay masina zay satsika hoe za gasy rehefa tena za kristiana tsy dia misy loatra fa ma misy olona tsy manina fa irery ana mihitsy hoe za manana an'iny manana ny fanahy masina fa tahaka amin'izao teny lehilahy izy ity na ko hoe alady samana lehilahy kristiana no fibe teny lehilahy zany lehilahy za no samtena zany ba nefa izy vehivavy koa lavitra zany za vehivavy vehivavy Andriamanitra manana ny fanahy tsy manalena to tsy manatsiny ary misy nitoro zay keta dia ny olona manalena manatsiny fa efa afatsiny tsika nomy amin'ny izy nomy amin'ny Kristy ilay isomeriko atsika teo amin'ny azo fijaliana ary ny fanahy masina zay miasa atsika manana tsika mametraka atsika olombalina tsy manatsiny eo tany mamonina zay metrano tonga atsika ho zanany sy mamonina faharoa izay tarehy fanahy masina dia matoky ny tombo matoky ny tombo efa itsika indray ny andininy fafito hatramin'ny fafolo ny andininy fafito hatramin'ny fafolo amin'ny joma to fafito ambinipolo manao hoe aoka mika fa raha tsy fanany fahavalo ary tsy marina izay mitsanganany mitray fa inona no fanantenany ketsara venatsy raha maitony ay ka tsy hoarin'Andriamanitra ny fanahy iay ny fitaraina ny vahandriamanitra raha vokaoriny izy ho azo minavonavona va tsy toy ahazo miantsan'Andriamanitra manakariva va izy io hoe zany dia efa vimy teny joby dia hoe asa ihany zao hoe sa zao n'Andriamanitra izy dia hoe zaho no manana ny fanahin'Andriamanitra zay manomtra dia mila manimba avokoa raha tsy fanasy tsy marina ina moa tsy hoe raha tsy fanasy tsy marina dia tsy hoe raha tsy fanasy tsy marina dia izay manolotra ny tsy manatsiny ny tena raha tsy fanasy tsy marina eto a hitantsika mijoba toko faharoa lehibe fafito nefa hitantsika mijoba toko faharoa lehibe fafito zao mbola zao manao hoe dia nivoaka Satana avy teo anatrehan'i Jehova ka namely vai ratsy an'i Joba hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tampon-dohany zay ilay antsoina hoe ratsy fanasy tsy marina manohitra ny tsy manatsidy Satana zany io namely amin'ny Joba io ratsy fanasy tsy marina ary resahan'i Joba eo any hoe rehefa ratsy fanasy tsy marina tsy mahazo sitraka amin'Andriamanitra hiara ny fitsaran'Andriamanitra aza arak'ilay andininy fafito hatramin'ny fafolo dia tsisy anjara avy amin'Andriamanitra ho azy mihitsy fa dia fanamelohana ary fahaverezana azy no mahazo ny tsy marina sy ny ratsy fanahy izay manohitra amin'ny Joba izay tsy manatsiny eto
ny hoe matoky ny tompo eto dia ny hoe voalaza ny Loka 12:1 zao mitenin'i Jesosy nazovo no anaky aho natrehan'ny olona dia ekeko kosa izy eo natrehan'ny anjerin'Andriamanitra. Jehova zany zao eto dia ny hoe nanaiky an'ny tompo teo anatrehan'ny olona dia azo miantoka fa manaiky azy koa ny anjerin'Andriamanitra amin'ny fotoana farany eo natrehan'ny anjely. Zay le hoe matoky ny tompo zany amin'ny zavatra rehetra, niza tsy manatsiny na dia feno vai aza amin'ny fahaladinany anatapon-dohany manome rariny ho azy Andriamanitra. Ary matoky amin'izany Joba dia vita niaritra ny fahoriana hatramin'ny voalohany sy hatramin'ny farany. Ary hitantsika ary amin'ny Timothée 2:1-12 lazain'ny apôstôly Paoly manao hoe izany no iaretako ny fahoriana rehetra satria fantatro izay inoko ary matoky aho fa izy mahatahiry ilay zavatra natolotro azy ambara-piavin'izay andro izay. Ny mpanompon'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra na dia difitry ny fahoriana aza tsy votsitra eo an-tanany ny aina ary tsy arian'Andriamanitra izy fa entin'Andriamanitra amin'izay mahasoa azy rehetra. Lalakalovany velona sy ny nofy ihany ny fahoriana tahaka ny nanjoan'ny Joba, fa rehefa mamakytsika orinan'izao tantara zao dia ny hoe naverin'Andriamanitra ho amin'ny fiadanany Joba nomeny ny oatra noho izay fananany tany aloha azy satria tsy foin'Andriamanitra izy no velomin'Andriamanitra teo amin'indray izay tokony ho anazy rehetra. Ny fahatokiana ao anatin'ny fahoriana dia tena mamelona antsika andresy hatramin'ny farany. Raha mandinika ianao fa raha misy olona niara-pahoriana mafy Joba, raha misy olona niaritra fahoriana mafy Joba, ary raha misy olona sambatra indrindra tetỳ ambonin'ny tany Joba, jaly mafy izy fa naharitra mafy koa nefa nahita fiadanana tsara indrindra noho ny fanahy masina izay niasa tao aminy ka nampahiry azy. Mety ho hatrany am-paradisa hatrany an-tampon-doha ny fahoriana sy ny fahasahirananao fa tazomy fahatokiana amin'ny tompony hoe ny ratsy fanasiny tsy marina izay manohitra antsika reny tsy ahita rariny eo anatrehan'Andriamanitra fa dia mitokia ao amin'ny Jesosy. Zao nefa ny teny manao hoe aty amin'izao tontolo izao ny atanareo fahoriana nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Andriamanitra tsy miangatra, izay marina dia marina eo anatrehany, izay tsy marina dia tsy marina eo anatrehany, samy mijinjany asa nataony avokoa ny olona rehetra araka ny asa nataony tetỳ an-tany. Joba zany zao dia matokony hoe na inona zay ny fahasahiana tsy diso tsy manatsiny noho izany matoky ny fitondran'Andriamanitra aho fa manome izay sahaza izy amin'ny andro rehetra iainako. Manana hainam-piriavana zany fahatokiana sy fahirezana amin'ny tompo zany mba hahatontsika izay lazay miteny fikasan'Andriamanitra rehetra hatramin'ny voalohany sy hatramin'ny farany. Isika mandrakariva dia tarihan'ny fanahy masina, ary rehefa tarihan'ny fanahy masina dia misehoho tsy manan'inona, tsy manan-tsiny. Asehoho mihitsy hoe za tsy manan-tsiny satria olom-boavidin'i Kristy aho manana ny fanahy masina. Misy hoe le t-shirt zay na tsy hoe za gasy, hitanareo iny dia mba mizesitery le olona hoe za inona, hitanao re fa tsika koa mba aninona za inona koa, za kristianina, za zanak'Andriamanitra, za manana ny fanahy masina, manaova tahaka ny Joba. Fa zao tontolo zao mila setrasetraina tahaka izany koa. Io mampisetrasetra io mba setraintsika ny hoe za tsy manan-tsiny tadio fa ny fomba ny devolo dia ny manameloka, manome tsiny. Fa tsika kosa tsy anaiky atao heriny za tsy manan-tsiny noho ny amin'ilay izy noho ny amin'ny Kristy dia misy ory havana ho tahaka izany. Ary faharoa dia le manana fahatokiana ny tompo fa rehefa tarihan'ny fanahy ianao tsy misy maharesy ny fanahy masina na oviana na oviana. Kristy aza tsy voasaka ny fasana sy ny fahafatesana rehefa natsanga ny fanahy masina izy. Noho izany koa ianao tsy maintsy mitsangana ianao, tsy maintsy mandresy ianao rehefa manana ny fanahy masina izay nomenao antsika ka tsy ranantsika tsiny amin'ny tany mamonina ary mampatoky antsika amin'ny zavatra rehetra dia mahereza sy mahantanja ny tompo mombanao. Amen. Raha isoary ny tsodan'Andriamanitra ary ho tanterahany amin'ny anaran'i Jesosy tompo ho aminao zany. Hoy ny tompo aza matahotra ianao fa momba anao aho.
ary aza miherikerika foanao fa izao n'Andriamanitra ao mampaheranao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny taranakavanany fahamarinako aho. An'Andriamanitra ny fiadanana anoritoro ao Satana faingana ho eo ambany tongotrareo ho aminareo any ny Tompo. Amen. Petraka ny fiangonana. Mon'Andriamanitra iriry ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Makasitraka antsika rehetra rehetra io samio tahin'ny Tompo aminao ny fiadanana.